Entitra amin'ny fampanarahan-dalàna sy fanaraha-maso ny mpilalao rehetra, ny tompon'andraikitra ny fifaninanana ara-panatanjahan-tena ho an'ny mpiasam-panjakana na ny Asief Nasionaly. Nandraisan'ny fepetra avy hatrany ireo andrim-panjakana sy ny ministera mandika ny lalàna mifehy ny Asief Nasionaly ary tsy misy fifampiraharahana azo atao. Misy arak'izany ny tatitra hataon'ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany. Tsy azo ekena hoy ny filohan'ny Asief Nasionaly ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fanakorontanana. Misy tsy fanarahan-dalàna izay ataona tompon'andraikitra sy ny ekipa sasany izay tsy azo ekena zany satria ny mpiasam-panjakana tokony fitaratra amin'ny zavatra rehetra atao. Ao ny mangalatra taona, ao ny mampiasa ny ministera izay tsy mpiasam-panjakana, ao ny mampiasa fahefana izay ananany izay tsy azo ekena zany ary miantso ny tompon'andraikitra rehetra anatin'ny ministera sy ny institution mba hijery sy anara-maso ireo ekipa satria hisy taritra ao alefany any amin'ny lehibeny. Ny ECD dia tsy mahazo milalao anatin'ny Asief. Izany no entina fanakorontanana ary tompon'andraikitra izay mpanakorontana politika lalao mpiasam-panjakana ty. Tsy andefa zay tsy anaikitra farany. Izay tsy manara-dalàna tsy maintsy saziana. Mana direction technique ny Asief. Zay tapaka ny direction technique ny Asief no azo ekena fa tsy zay olona rehetra dia morona lalàna sy rano amin'iny ny Asief. Tsy azo ekena zany mijonatra fara zay ary miaro ny institution sy ny andrim-panjakana ny Asief. Teo amin'ny taranja lalao baolina kitra no nahitana n'izay tsy fanarahan-dalàna izay hoy hatrany ny filohan'ny Asief Nasionaly. Ampatsahivina fa natao hisy ny fifankatiavana sy firaisan-kina eo amin'ny samy mpiasam-panjakana ny Asief Nasionaly ka tsy maintsy manara-dalàna avokoa ny mpilalao rehetra. Marihina fa raha ampitso no hifarana ity Asief Nasionaly atao eto Antsirabe ity.